Hoan'ny taranja golf kosa dia notanterahana tamin'ity alahady ity ny dingana fahatelo amin'ny fifaninanana Rangers Corbeil ny Madagasikara tahaka ny mahazatra moa dia eny teny amin'ny golf club Nandakana teny no nanantanterahana izay dingana izay. Mbola samihatrika ny dingana fahatelo amin'ny fifaninanana Rangers Corbeil ny avokoa ireo kalaza tamin'ity taranja golf ity androany teny amin'ny golf club ny Andakana teny. Tahaka ireo dingana teo aloha dia niady ity notanterahana androany ity. Ny Madagasikara moa zany dia manana tournoi aty amin'ny golf du Rouvre Nandakana. Dia le tournoi moa zany dia misy tour anakifolo zany dia avy eo misy demi-finale sy finale. Dia io zany mandritry ny taona zany. Dia amin'io tournoi io zany dia mpanao gazety moa zany dia makaty amin'ny Nandakana foana zany. Dia mba sosikevitra nomena tampanao gazety zany izay nakatoaviny tokoa dia mba makaty koa zany mpanao gazety dia mianatra golf koa satria zareo moa zany manao serasera an'le golf zany dia mba tiana be an'izy zany apprécier an'izy hianatra golf ihany koa. Dia izay moa zany no natao androany taty amin'ny golf androany alahady zao. Misy tanjona manokana ve le fampianarana mpanao gazety amin'ny golf? Tsy hoe misy tanjona manokana moa zany fa mba hoe olona miresaka ny golf hoe dia hoe tsy mba mitala le club. Dia zay zany nandrisana tanjona zany mba hifanerasera aloha zany voalohany dia faharoa koa mba mahay golf koa zany mpanao gazety zay koa zany tanjona mba tiany be ny moa zany. Tiako idirana koa mikasika an'ilay tournoi hatramin'izao ilay izy firy no mpanao anjara dia hitatsika ny mpandray anjaran'ny tournoi zany dia mihoatra ny 20 isaky ny isam-bolana moa zany izy io dia mihoatra ny 20 zany lahy sy ny vavy zany miaraka. Dia io zany tournoi anisan'ny hoe tena akatoavin'ny mpanao golf aty satria fisedrana le izy mandritry ny 10 tour. Dia izay zany ohatrany hoe mba mahafinaritra anay ihany koa zany satria mba mpilalao golf zany dia miaro ny tontolo iainana ihany koa zany le izy dia mba antony ihany koa zany hifanaresahana ny mpanao gazety. Ho an'ny mpikarakara moa dia nanana ny maha izy azy hatrany ireo dingana rehetra tanterahana anatin'izany fifaninanana izany. Fa nararaotina koa ity fanalovana androany teny Andakana ity mba ho fampianarana sy fampihofanana ny taranja golf izay ho an'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena. Efa fanaon'ny ben'ny Madagasikara ny hetsika tahaka izao mandritra ny dingana fifaninana ny Rangers Corbeil. Isaorana ianao naritra an'izay rehetra amin'ny farany isaorana ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fikarakarana sy ny fanatosana ity fandarana ity. Tsy adinoina ihany koa ny misaotra ny botika CMH ny Andraharo eny izay nampy akanjo mofo tamin'izao alina izao ihany koa. Izay no ametrahana ny veloma mandra-pionao amin'ny herinany toy izao indray mandra-piona indray ary.